tonga soa indray ato anatin'ny fandarana olo-pirenenao iarahana mivomera pirenena mahaleo tena misahana fifidianana na ny CENI. Tany républicaine ny Madagasikara, tany démocratique ihany koa. Araka ny lalàna mifehy ireo tany démocratique sy républicaine ireo maneran-tany dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no ahazoana mametraka mpitondra ny firenena. Antony mazava dehibe ny tokony andraisan'ny olo-pirenena anjara feno ao anatin'ny raharaham-pifidianana. Iresaka momba izany indrindra isika ato anatin'ny fandaharana androany. Manana zo sy adidy ny olo-pirenena ao anatin'ny zotra-pifidianana. Misy dingana maromaro tsy maintsy hatrehina ao anatin'izany manomboka amin'ny fisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana hatramin'ny fanaraha-maso ny fivoaka ny voka-pifidianana. Voalohany aloha dia ny fandehanana makany amin'ny tompona andraikitry ny fokotany misoratra anarana manamarina ny anarany fa ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny andraikitra faharoa dia ny fahatongavana andatsabato ifidy amin'ny andron'ny fifidianana. Ny andraikitra fahatelo dia ny fanaraha-maso ny fanarahan-dalàny fifidianana izay atao. Tena zo sy andraikitry ny mpifidy ny mandray ny fepetra rehetra hanarahana maso ny fandehan'ny zotra-pifidianana ray manontolo. Jerena raha ohatra ka misy ny tsy manara-dalàna, jerena izay rehetra tokony ahitsy sy arenina. Tena adidy lehibe ho an'ny olo-pirenena izay manara-maso ny fizotran'ny fifidianana izay. Ary ny andraikitra sy adidy farany dia ny fandraisana fepetra, fandraisana andraikitra raha ohatra ka misy ny tsy ara-dalàna ao anatin'ny zotra-pifidianana rehetra. Tsy vitany hoe mandeha misoratra anarana amin'ny lisam-pifidianana fotsiny ianao zany, na hoe mandeha mandatsabato fotsiny ianao zany, na hoe mijery sy manara-maso ny fizotran'ny fifidianana fotsiny ianao zany, fa raha mahita ianao fa misy ny tsy ara-dalàna, ny tsy ara-drariny ao anatin'ny zotra-pifidianana iray manontolo dia zonao ary adidinao ny mametraka fitoriana, mampahafantatra ny manam-pahefana, mametraka fitarainana ho an'ny reny tsy fanarahan-dalàna ireny mba hahafahan'ny manam-pahefana anentsika ary anasazy izay rehetra tsy manara-dalàna ao anatin'izany zotra-pifidianana zany. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia maro ny olo-pirenena no tsy liana sy tsy manao ho zava-dehibe ny fandraisana andraikitra amin'izany raharaham-pifidianana izany. Miteraka voka-dratsy ho an'ny firenena nefa izany araka izao fanazavana izao. Raha ohatra ka isika olo-pirenena izay tompon'ny fahefana feno eto amin'ny tany sy ny fanjakana izay natao hametraka ny mpitondra amin'ny alalan'ny fifidianana no tsy liana amin'ny fifidianana dia voalohany indrindra aloha tsy maintsy hisy ihany ny mpitondra hipetraka satria na tiana na tsy tiana na firy ny taham-pandraisana anjarantsika mpifidy, na firy ny vato manan-kery azon'ny mandresy dia tsy maintsy misy mpitondra mitantana ny firenena. Ka raha tsy liana amin'ny fifidianana antsika zany dia dikan'izay vitsy ny olona tonga mifidy, vitsy ny taham-pandraisana anjara amin'ny fifidianana dia voalohany indrindra dia tsy ho maro toerana ny fitondrana sy ny fanjakana hitantana ny firenena satria tsy hahazo ny fanohanana ny maro anisa eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka na inona ny fandaharan'asa ho apetraka ilay mpitondra rehefa tsy mahazo ny fanohanana ny maro anisa, ny vahoaka maro anisa dia tsy hisy ny fahombiazana. Faharoa, tsy ho maro toerana ihany koa ilay mpitondra satria tsy mahazo ny fanohanan'ilay vahoaka, ka rehefa tsy maro toerana dia tsy manana ataontsika hoe ny ara-drariny ka ho sahirana amin'ny fanatotosana ny programan'asany ary dia toy nefa ny ainantsika nandritry ny fitondrana maro ny sesy rehefa tsy maro toerana ny fitondrana iray dia sahirana ny mamahaolana ara-politika, mamahaolana amin'ny grevy ara-tsosialy etseroa dia lasa tsy manana fotoana tena hifantohana amin'ny tena fampandrosoana ny firenena marina. Raha itsina zany dia rehefa tsy liana amin'ny fifidianantsika, kely ny taham-pandraisana anjara amin'ny fifidianana dia ho fitondrana izay tsy avy amintsika marina, tsy ara-drariny no hipetraka ary ho fitondrana tsy ho maro toerana noho izany dia fitondrana tsy hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena.
Araka izany dia manana anjara tandrify azy amin'ny fampandrosoana ny firenena ny pirenena mpifidy tsirairay amin'ny alalan'ny zosy ny adidina mandritra ny zotra mpifidianana. Mifarana sy indray ny fandaharantsika mankasitraka anao hatrany manaraka ny fandaharana. Veloma tompoko.